Zay ny vaovao mahakasika ny toe-karena fa ivadika kosa sika eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena. Ny ekipa ny FTM Manjakaray aloha hatreto efa tafita amin'ny lalao famaranana eo amin'ny fiadiana izay ho tompon-daka ny ligana Analamanga eo amin'ny taranja baolina lavalava rehefa nandresy ny IRC tamin'ny 2020 no 9-20. Tsy vita hatramin'ny farany kosa ny lalao manasadalana faharoa izay nikatroan'ny Tourès FP sy ny TFM Akasina noho ny Orambe izay nikija fanedetiana avy hatrany. Tafita amin'ny famaranana ny FTM Manjakaray rehefa nandresy mazava ny ekipan'ny komina Antananarivo renivohitra tamin'ny 2020 teo amin'ny lalao manasadalana fiadiana ny tompon-dakan'ny ligana Analamanga ho an'ny Skats top 14 omaly tolakandro teny mikanja maki Andotapenaka. Teo amin'ny fizarapotona voalohany ihany no nifandanjany lalaon'ny Rotota izay efa nitarika tamin'ny 7-20 no folo ny FTM. Teo amin'ny fizarapotona faharoa dia mbola nitovitovy ihany isan'ny fanafiana sy ny baolina maty hatrany amin'ny minitra 70. Teo amin'ny 10 minitra farany tsy ifaranany lalao no nampisehon'ny FTM manotanjany ka nahatongavan'izy ireo ese roa sy nahavitany Drop Sairay ka nahazo nisa ho 20 izay nitondra azy ho any amin'ny famaranana. Noho ny firitsahan'ny orana be loatra omaly tolakandro kosa dia tsy tosatra amin'ny farany lalao manasadalana faharoa izay nikatroan'ny 3FP sy ny TFM difitra ny ranomatsy ny kianja maki eny Andotapenaka ka tsy azo ny lalaovana intsony ka natsahatra ny mpitsara teo amin'ny minitra 70 ny lalao. Nitarika tamin'ny 23 ny 3FP tamin'ny fotoana io. Averina amin'ny fotoana manaraka izany ny lalaon'ny TFM sy ny 3FP ahafantarana izay hiatrika amin'ny FTM Manjakaray amin'ny lalao famaranana.